Mahavelo taraina ny mponina any Nosy ny firongatry ny halatra sy ny vakitrano ary ny fanafiana. Tovolahy miisa roa avy any Bekily sy Ambovimbeandroy saingy miasa mamaky vato any an-toerana no voaroroy ho mivarotra vorona sy ganagana halatra ary tratran'ny polisy munisipaly sy ny fokon'olona. Tao anatin'ny iray volana kosa dia omby manodidina ny 20 izay no very tao Bemanondro be. Hoaratsika ato anatin'ity sary manaraka ity ny fanampanazavana avy amin'ny fampitam-baovao ny namana any Nosy. Tao anatin'ny iray volana, omby manodidina ny 20 no very tao Bemanondro be. Ny fokontany Ambondrana indray nahitana enomby iray gony nafenina tany ambany tetezana saingy sendra ny orana ka natosiky ny rano ary izay no nahitany ny fokon'olona an'ilay izy. Ity renim-pianakaviana ity kosa nanana akoho amam-borona ampolony very ka ny roa amin'ireo biby fiompy no hita hatreto. Ke za zegny rovanakagny ilanaka topy reniko tsara be rô tamin'ny redmi za mizaha montre izy reniko baka ko izy zegny za nambelandreo sasany rô losy nagnagny nagnatsimoagny volovolony jiaby io diany tagnandreo agnatin'ny rova diany vitindreo agnatin'ny rova ao navy amizay marandraigny zany fo 5 heures zavako nivaravaragna rovanaka fa nandeha firikary nikekiry zanako za ratsika jiaby atoko ny loso moi oro karaha ty. Mahavelo taraina ny mponina ny Nosy ny firongatry ny halatra sy vakitrano ary fanafiana. Tovolahy miisa roa 13 sy 15 taona izao no tratran'ny polisy munisipaly sy ny fokon'olona voaroroy ho mivarotra vorona sy ganagana halatra. Avy any Bekily sy Ambovimbeandroy saingy miasa mamaky vato any Nosy izy roalahy voaroroy ireo. Manao ezaka mpanjakana ny fandriampahalemana ny mpitandro ny filaminana any an-toerana. Andanin'izay nisy ihany koa ny famorian'ny ben'ny tanàna ny ray aman-dreny ao Nosy ikarohana vahaolana mikasika ny mpifindra monina.